tompo zao anio izao manankambara ve ianao ka sanatria izy ka milaza hoe tsy fantatry anao miala amiko mbanao meloka azo antoka ve ny finoanao feno tsara ve ny solika tandremanao tsonviritsiny ty miadala fa tsy endry eny ary ry avana malala sy mimpanaraka ny ty fandaharana itya ny fandaharana arahana hoe de ny fandaharana faefatra inona ny marina fandarana farany teo zay nizahantsika nikarohana tamin'ny fomba rehetra hoe momba an' Jesosy nametrahantsika amin'ny fanontaniana hoe Jesosy ve Andriamanitra ary raha Andriamanitra izy de feno ve ny fepetra sy ny fomba na ny toetra sy ny natiora mahandriamanitra araky ny nijerentsika tao amin'ny fandarana voalohany raha feno Jesosy ary ny fepetra sy ny fomba sy ny toetra sy ny natiora mahandriamanitra ny fotom-pampianaran'ny baiboly anefa de milaza fa iray ihany no Andriamanitra misy ary ny fotom-ponon'ny baiboly de mifototra amin'ilay finoana hoe monoteisme araky ny fikarohana nataontsika ihany koa zay tamin'ny fandarana faharoa de hitatsika fa feno Jesosy reo zany hoe Jesosy de voalaza na vitatsika ny nandinika azy tamin'izany fotoana zany fa Andriamanitra Jesosy ary ve ilay Andriamanitra hatrizay ka ho mandrakizay de hitatsika tamin'ny fandarana fahatelo zany ary vitatsika no na maritra sy ny karoka namoaka fa ay ity Jesosy zay lazaitsika sy nyresantsika teo ty no ilay Jehova le Saint Testamenta taloha ilay Jehova ilay Andriamanitra hatrizay ka ho mandrakizay ihany izany fikarohana izany de tsy nataontsika tamin'ny fisainantsika fotsiny na hoe ny foronintsika fotsiny na nanaovantsika interprétation biblique na hoe araky ny hevitry ny olona rehetra fotsiny zay mamoaka ny hevitra rehetrarehetra eny fa tena nijerentsika kosa taharaky ny hevitry ny soratra masina ary mezahantsika ary nanaraka an'izany hevitra zany soratra masina zany tena hoe arabaky teny mihitsy raha mbola tsy nahita an'ireo fandarana teo aloha teo ianao de manasa anao anaraka ny page Facebook ny inona ny marina satria mety ho sarotra ho anao ihany no manaraka azy raha vao tsy tena azonao tsara ilay fandarana teo aloha ireo makasika an'ireo fotom-ponona sy makasika ny mahandriamanitra sy ilay natioran'Andriamanitra sy ny momba an'Andriamanitra rehetra de tiako ianao mba hanaraka ny page Facebook zay ahitanao an'ireo fandarana teo aloha rehetrarehetra na ihany koa iantso mivantana ny tenanay amin'ny olaharan-taroby zay hitatsika eo amin'ny fahita lavitra io na andefa afatra miafina ihany koa de afaka mifampiresaka ao anatin'izany isika hitatsika tamin'izany fa ireo fotom-ponona zay ampianaran'ny baiboly na ny fotom-pampianaran'ny baiboly ny fotom-ponona monoteista izay milaza fa anankiray ihany no Andriamanitra misy ny fahafantarana ny momba an'Andriamanitra nefa de tena zavatra ngeza be ahafahanao mijoro amin'ny atao hoe fivavahana io mantsy rehefa mandinika ny olona na mijery zavatra anankiray de miankina amin'izay angle hijereny azy ihany io raha mijery zavatra anankiray izao de hoe raha mijery avy aty amin'ny côté ilany izy de le hitany avy any ihany no hitany mahatonga azy miteny hoe zao io zay efa nianarantsika zany mahakasika ny fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fahakelezan'ny olombelona ary mitovy tsisy valaka amin'izany mihitsy ny resantsika rehefa miresaka ny atao hoe finoana ny famakafakana baiboly raha ohatra ka finoan'ny olona anankiray polyteista de mazava ho azy ninninona ho resahanao de anglana fijerena polyteista no jereny eo de ino no andraisana ny zavatra misy ndao ny mekohatra nareo hoe raha ijeritsika ny tantaran'ny Daniel ao amin'ny Daniel toko fahatelo ny 9:4 ohatra ny anomboantsika de makasika ny tantaran'ny Nebokadnezar io sy ireo jiosy telo mirahalahy zay Sadraka sy Mesaka ary Abednego zay natsipy tao anaty laforo mirehatra afo io laforo mirehatra afo nanipazana azy io zay natiny ezahana nanaovana azy tena farany mamay indrindra
fa telo izy natsipy tao fa ozy Nebokadnezara rehefa avy hoe talanjony izy nandinika fa anankitelo natsipy tao efatra nefa no hitany tao anatin'le izy de nanomboka nametram-panontaniana tamin'ny olona izy hoe tsy anankitelo ve no natsipitsika tao ry zareo fa maninona mahita efatra ary lay anankiray fa efatra ozy izy de tahaka nyreo zanak'Andriamanitra ny anankiray am'ireo zanak'Andriamanitra hitanao fa ny angle nijereny Nebokadnezara de le angle polythéiste ama polythéiste azy satria ny fonon'ny babylonianina tamin'izany fotoana zany de polythéiste ka rehefa mijery Nebokadnezara de le fijery polythéiste nijereny azy ka ozy hoe to zanak'ireo Andriamanitra le anankiray fa raha monothéiste ndray no mijereny io de hoe zanak'Andriamanitra io midinao io iza lay zanak'Andriamanitra lay Andriamanitra satria ny fotomponona monothéiste de miteny foana fa ray ihany no Andriamanitra misy ary hitatsika zany teo amin'ny jiosy zay neny natonga ny fisalasalan'ny jiosy natonga ny jiosy tsy nino an Jesosy tsy nino an Jesosy io Kristy ny jiosy satria fantantsara fa i Kristy rehefa tonga eto ambonin'ny tany de ilay Andriamanitra na lay antsoina hoe Immanuel na lay hoe amintsika Andriamanitra de fantatry ny jiosy tsara zany ary teo no natonga azy tsy nino an Jesosy ho Andriamanitra noho izany tsy mahagaga atsika raha ohatra ka ny jiosy tsy nino an Jesosy satria ny fotomponoana any na ny angla ijereny amin'ny jiosy de monothéiste ka rehefa nahita n'lay Kristy izy na lay Andriamanitra tonga teto ambonin'ny tany ka Andriamanitra iny de tonga de manaiky sy mino izy fa lay Andriamanitra rehetra zay io miara-miaina amin'ny eto io zay mihitsy ny anefa ilay tsy ninony na tonga azy ireo tsy nino an Jesosy raha ohatra araka zay le makasika an'io fotomponoana sy lay fotom-pampianaran'ny baiboly io de fantatsika fa nisy fiangonana naorony Jesosy teto ambonin'ny tany ary io lay horesantsika amin'ity fandarany ity hoe ny antoko-pivavahana izary no ilay antoko-pivavahana naorony Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany fantatsika tamin'ny fandarana tamin'ny voalohany ihany ko fa rehefa nandeny fanadihadiana de hitatsika maro reo antoko-pivavahana nisy teto na eto Madagasikara fotsiny resantsika de mihoatra ny 300 eo ny isan'ireo karazana antoko-pivavahana na resantsika hoe fiangonana ny raha tsika nanaiky tamin'izany fotoana zany fa tsy hoe izy 300 reo de fiangonan'i Jesosy daholo tsy marina zany ary tsika miteny an'izany miara-manaiky tsika rehetrarehetra na ianao io manaiky an'izany itsika koa nefa tsy afaky ny teny hoe tsisy izy ireo zay le mahatonga atsika mikaroka tena miezaka mikaroka mitady ny fahamarinana ny Matthieu de milaza amin'ny Petera tamin'izany fotoana zany en Matthieu 9:20 de milaza an'izao teny zao hoe izao milaza aminao koa ianao ny Petera ambony ty vatolampy ity no aoroko ny fiangonako zany hoe Jesosy no manomboka ny teny tamin'ny mpianatra eo miteny hoe aoroko eo ambonin'ity vatolampy ity ny fiangonana ary fantatsika fa araky ny Efesianina 4:2 manomboka amin'ny 5:20 de fantatsika fa izany fiangonana zany de natsangana teo ambony ny fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy no fehizoro indrindra amin'izany fantatsika zany fa teo no nanomboka ny orona ny atao hoe fiangonan'i Jesosy tsy anarany io hoe fiangonana naorony Jesosy fiangonana ohatr'izao na ity no fiangonan'i Jesosy tianay ity tsy itsika no miteny zany ary eto mbola mamerina ihany ny fanamariana miteny hoe tsy manamarina ny atoko-ponona na antoko-pivavahana iza fa miezaka koa tsika mikaroka tsy mandiso ihany koa nefa hiteny hoe ty disona ity fa ikaroka tsika de anjaranao no mamakafaka sy mijery hoe raha tsy mifanaraka amin'ilay lazain'ny baiboly sy tsy mifanaraka amin'ilay famakafakana ataotsika de safidinao ihany io ary mena safidy malalaka mihitsika zay no maha-olombelona atsika fa andao any atsika hijery hoe ohatrotry ny ahoana io famantarana fa misy famantarana vitsivitsy tena hamantarana n'io fiangonana io fiangonana naorony Jesosy tamin'ny fotoana io araky io ny teneniny eo amin'ny bokin'ny Matthieu teo io de izao aloha ny voalohany hamantarantsika an'io io fiangonana io de tsy maintsy fiangonana avy amin'ny jiosy aloha
tsy maintsy avy amin'ny jiosy zany io antoko-pivavahana io tokony ho azotsika izany raha misy olona zany misy antoko-pivavahana na antoko-ponona na ireo karazana fivondronana olona ireo ka tsy avy amin'ny jiosy de efa eritreretina aloha fa tsy ilay antoko-pivavahany Jesosy izy zay a tokony fanamariana voalohany azotsika faharoa jekaitsika ao anatin'izany de io antoko io koa nefa tsy judaisma satria zao ny antony ndao ny jekaitsika ny jaona toko fa 10 hoe zao ny fomba nytenenan Jesosy azy mpangalatra sy jiolahy izay rehetra tonga talohako fa tsy ny aino azy ny ondry zany hoe ny antoko-pivavahana nisy teo alohany de tsy ny enon'ny ondry ka noho izany a mpangalatra sy jiolahy ny filazan Jesosy an'ireny zany hoe ny antoko-pivavahana judaisma zany de mazava ho azy tsy ao anatin'ilay antoko-pivavahana izay nolazaina fa antoko-pivavahan Jesosy misy olona mantsy miezaka amin'ny teny hoe Jesosy any judaisme tsy diso zany tsy diso ny fitenenana fa judaisme Jesosy satria amin'ny mahajiosy azy amin'ny maha israeliana azy de tao anatin'ny antoko-pivavahana judaisme izy fa nisy fomba na nisy fahamarinana ara-baiboly zay mbola ho hitatsika zay ao amin'ny fampianarana ao ariana kely ao nisy fahamarinana ara-baiboly a izay lasa fiainana fiatsaram-bela tsy azondreo jiosy reo akory ny ampiarana anazy de nahitsiny Jesosy hoe izao ane io tena fivavahana sy io fiainana iainantsika io fa tsy nety tamin'ny jiosy io satria naninona izy Jesosy mihitsy no efa tsy nekeny fa androantsika lay mino an Jesosy ho Andriamanitra lay manaraka an Jesosy lay manaraka le lalana sy le zavatra ampianariny de io mihitsy ny hoe miaino anazy lay ondry miaino an Jesosy de eo noho izany a mitentsika fa nyainga avy ao amin'ny jiosy aloha io fiangonana io fa tsy fiangonana judaisme satria fiangonana judaisme de efa nisy taloha an Jesosy raha araka io tenin'Andriamanitra resantsika io faharoa ity ny fanamariana ngeza be resantsika ihany ko io fiangonana io a de tsy maintsy nalay antson'ny olona hoe secte na ireo atao hoe laza malaza ratsy aza gaga ianao raha ohatra ka gaga hoe secte fa androany a tena miteny aminao ny ahafantarana n'io fiangonana resantsika io le fiangonana Jesosy io de atson'ny olona hoe secte tao nefa kitsika ny Matthieu 2:17 hoe manambara an'izao fiteny zao izy hoe tsy maintsy nandeha nipetraka tany Nazarety Jesosy mba hatateraka ny faminaninana amplazana mpaminany atao hoe ho nazarianina izy io lay secte nazarianina ary hojerentsika fa na i Paoly de anisany voateny tamin'izany fotoana zany raha mijery ny asan'ny apôstôly 2:15 tsika de zao nivaky ny teny ao hoe fa io lehilahy io de hitanay fa tena ratsy fanahy sady mpampikony jiosy eny tontolo eny ary izy no nitaridalanyilay antoko atao hoe nazarianina io zao le antokony Jesosy le nitenenina teo aloha le secte nazarianina izay tenenin'ny olona eto fa lazaina fa ratsy fanahy lazain'ny olona fa ratsy fanahy tsy voatery zay lazain'ny olona mantsy marina fa betsaka zao ny teny hoe nareo secte ianao secte vao androany ray zany fampianarana no entinareo zany taizy zany fampianarana zany hatram'izay secte io fa tena zay mihitsy tsy manino zany zay mihitsy le ahafantarana an'ilay fiangonan'i Jesosy anomboka ahafantarana an'ilay fiangonan'i Jesosy noho izany tsy mahakivo zany nitenenana zany hoe secte zany fa anisan'ny fanamarinany zany ary jereo tsara fa raha mamaky ny asan'ny apôstôly 2:20 tsika de jereo fa anisan'ny tenenin'ny olona fa ratsy laza zany antoko-pivavahana zany ratsy laza tsy hoe ratsy ny ataony fa noho ny fanenjehana nataon'ny jiosy na ny fiangonana judaisme taminy de lasa natao ratsy laza izany fiangonana zany na zany antoko-pivavahana zany noho zany aza gaga ianao zany nefa nanenjehan'ny olona taloha hoe le fiangonana mitehatehaka sy le ohatry zao reny ve zany ny fanaon'ny olona taloha ry aleloia ve ry Jesosy ve fa tsy maninona zany fahatelo ny fahatelo amatarana an'io Jesosy io de hoe ny amatarana io fiangonana io de ny hoe Jesosy no fehizoro amin'ny fanorenan'io fiangonana io ary
ny apôstôly sy ny mpaminany no fototra tsy mifanohatra mihitsy ny fotom-pampianarana noentin'i Jesosy sy ny noentin'ny apôstôly ary ny noentin'ny mpaminany. Misy olona mantsy ankehitriny miteny hoe ny anay le fampianaran'i Jesosy iny ihany ny anay, Jesosy mihitsy no niteny an'izao, fa ny anareo zany le tenindry Petera na le tenindry Jaona na le tenindry Ianina, fa androany tena miteny aminao. Mitovy tsisy valaka mihitsy io fotom-pampianaran'i Jesosy sy ny apôstôly ary ny mpaminany. Misy miteny hoe ny anay ny fotom-pampianaran'i Jesosy ihany, misy miteny hoe ny anay ny mpaminany ihany, misy miteny hoe ny anay ny apôstôly ihany, fa androany tena miteny hoe tsy mifanohatra zany io, satria zay ao ambany fahasoavana zao de tsy ao ambany lalàna intsony, tsy marina zany. Tsy maintsy mifanaraka ny zavatra nitenenin'ny mpaminany, nitenenin'ny apôstôly ary nitenenin'ny Jesosy. Ozy ny eo amin'ny Efesianina 4:7 hoe natsangana teo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany io fiangonana io, ary Jesosy Kristy no fehizoro indrindra amin'izany. Zay anisan'ny fahafantarana an'io fiangonana io. Ary azagaga ianao raha miteny ny olona hoe ny anareo de tsisy afa-tsy zany Jesosy zany tsisy, tena marina zany, satria io lay fehizoro indrindra. De tsy gaga ianao misy antoko-pivavahana hafany tsy fehizoro aminy Jesosy e, tsy teny tsy resaka an'izany Jesosy zany mihitsy izy, satria tsy zay ny fehizoro aminy. Ampianatra izy mety ampianatra nen'ny mpaminany izy, na mety ampianatra nen'ny apôstôly izy, fa tsy irarahan Jesosy izy. Fa rehefa iresaka an'io fiangonana io tsika de fotom-pampianaran'ny apôstôly tsy maintsy mitovy amin'ny fotom-pampianaran'ny mpaminany, ary tsy maintsy hitovy amin'ny fotom-pampianaran'i Jesosy ireo fotom-pampianarana reo. Hitantsika eo moa zany ao fandarana ao ambany eo. Ny fahaefatra de mijery tsika ny eo amin'ny resaka hoe ny toerana ny aingan'ny fiangonana, lay toerana ara-tantara sy ara-jeografia io, zay miresaka amitsika mihitsy hoe ny toerana ny aingan'ny fiangonana de tsy maintsy ny aingavy tao a Jerosalema. Ny ainga avy eo amin'ilay asan'ny apôstôly 2:9 io zay milaza hoe azo ery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanamasina aminareo ka ho vavolombeloko eto Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Ny fiangonana de tsy maintsy le niainga avy tao a Jerosalema, de miparitaka nakany Jodia, ary ankehitriny tonga adiny amin'ny farany tany ny fiangonana. Ahoana no ahafantarana ny fiangonana anankiray fa izy ity fiangonana niainga tao Jerosalema ity ihany ilay fiangonana miresaka eto androany, na ity fiangonana resantsika ity tena mahakasika ny fiangonanao mihitsy. Io mantsy samy afaka miteny daholo hoe ny anay mitovy amin'le fiangonana niainga avy tao Jerosalema ihany, fa andaotsika hijery fotom-pampianarana, hijery karazana fiangonana anankiray. Raha andao any antsika hiteny hoe ny fiangonana anankiray zao manana foibe izy, ohatra hoe andaotsika andray ny tena fantatritsika betsaka, andao ataotsika hoe ny katolika romanina ohatra, zay manana ny fotom-pampianarana, manana ny fampianarana, manana ny katesisy izy ampianariny. Za miteny aminao fa mandehanana ianao any amin'ny farany ambany vohatra indrindra hitanao hoe de mijerevy ianao fiangonana katolika romanina any na ekara anankiray, fa tonga de le fotom-pampianarana miainga avy any Vatican no hitanao any. Zany hoe ahoana ny afantaranao fa katolika romanina io fiangonana io, tsy trano fa ny afantaranao de ilay fampianarana zay toriana any Vatican ihany no fampianarana toriana ao amin'io fiangonana io. De tahaka zany mihitsy koa nijerentsika n'ity hoe ahoana ny afantaranao fa io fiangonana ity fiangonana ray amin'ity fiangonana 5telopolo resantsika eto Madagasikara ity, ilay fiangonana tamin'ny andron'ny apôstôly, nylay fiangonana Jesosy naorony hoe ambonin'ity vatolampy ity. De za miteny aminao hoe jerevo inona ny nampianaran'ireo apôstôly reo tamin'izany fotoana zany, inona ny nampianaran'i Jesosy, inona ny nampianaran'le apôstôly, inona ny nampianaran'ny mpaminany, fa izay ny fotom-pampianaran'io fiangonana io. Fa raha vao tsy zay io de anjaranao mametram-panontaniana, tokony mametram-panontaniana hoe so de mba ho very ary zany zavatra ataoko ty, tsika mbogesaka fa zavatra fiainana mandrakizay ny tanjona. Inona no mifanohatra amin'ireo fiangonan'ireo? Za miteny amintsika, ny mifanohatra amin'ny fiangonana io de ny fiangonana malaza, tsy
tiana mihitsy zany antsoina hoe secte zany fa izy tena fiangonana tsy secte ondry zareo zany a ilay fiangonana mifanohatra amin'io zany hoe zay zany le tsy fiangonan Jesosy zany zay fa roa mifanohatra amin'io koa de ny fiangonana tsy mametraka an Jesosy ho fezoro fa mieritreritra hoe ny anay ianina ny fezoro ny anay Jehova ihany ny anay ohatra zao ihany tsy Jesosy fa ny olona miresaka am'zany fiangonana amin'io fiangonana resantsika io de tena hoe tsy miresaka fa tsy Jesosy fahatelo io fiangonana io de tsy niorina avy tany Jerosalema fa nisy fotom-pampianarana miainga avy tetsy misy ny sasany hoe miainga avy eny Andramomanalina ohatra le fotom-pampianarana foronina avy eny Andramomanalina de mieritreritra no tonga any Jerosalema rehefa avy eo fa fotom-pampianarana de tsy maintsy miainga avy any Jerosalema de hitatsika am'izany fa ohatrohatrazay no ahafahatsika mijery sy mandinika an'io ohatry ny ahoana ny fotom-pampianaran'io fiangonan'io fotom-pampianaran'io fiangonan'io voalohany teny hoe ny zanak'Andriamanitra no mandova ny fiainana mandrakizay araka ny soratra amin'ny Galatiana toko 4 de hoe ary raha zanaka de mpandova zanak'Andriamanitra de mandova fiainana mandrakizay zay ny fotom-pampianaran'io ary fantatritsika zany fa natao amin'ny zanak'Israely natany alohan'ny zanak'Israely tadidio fa ny tsy atreo amin'ny zanak'Israely ihany ny fiangonana tadidio fa niainga avy any amin'ny Genesis de efa nisy ny relation ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny olombelona de rehefa tiany iresaka na ampandova ny olona de ataony aloha zay ahazanaka ary io na tonga an Jesosy ny teny hoe ahoana ny ahatonga an'ireto olombelo reto ho lasa zanak'Andriamanitra de ozy Jesosy raha mamaky ny Jaona toko 7 andininy voalohany eo tsika de tsika vonako tsara ny hoe nisy fariseo anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'ny Jiosy izy nakao am Jesosy no ny alina ka nanao taminy hoe rabio fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy mahay manao an'izao famantaran'izao raha tsy Andriamanitra no momba azy Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra io le hoe ateraka indray mba ho inona mba ho zanak'Andriamanitra raha zanaka de mpandova de ozy Nikodemosy ny teny tam'izany fotoana zany hoe ataon'ny olona hoana ny ateraka rehefa lehibe mo mahazo miditra ny akibondreniny ray fa izy ka ateraka tanareo fisainana zany Nikodemosy mpanapaka tamin'ny Jiosy fa ny fisainany tena fisainana ara-nofo be miditra ny akibondreniny ray le olona mba ho ateraka de Jesosy namalika ny teny taminy hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy ny ateraky ny nofo de nofo ary ny ateraky ny fanahy de fanahy azagaga ny lazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo hitanareo tsy maintsy ateraka io sekreany ny sekreany fidirana makao amin'ny membre ny fiangonana io zany de fahaterahana indray lay fahaterahana indray zay tsy mety azo Nikodemosy zay averiko indray mandeha fa izany Nikodemosy zany de mpitary-pivavahana tamin'ny Jiosy fa tsy azony hoe ohatry ny ahoana le atao hoe ateraky indray mety mpitary-pivavahana koa ianao no miaino androany de tsara raha ohatra ka mitovy amin'ny Nikodemosy ianao hoe tsy azoko zany fa matetika mantsy ny olana amitsika ankehitriny miezaka manamarina teana marina aingana be ny zavatra ataotsika de miezaka foana fa Andriamanitra de efa miteny androany Jesosy de efa manamafy androany fa tsy afaka nihiditra na andova ny fiainana mandrakizay mihitsy ny olona raha tsy ateraka indray inony zany fahaterahana indray zany de ahoana indray fotom-pampianaran'ny apôstôly miteny an'izany Jesosy no miteny an'le hoe ateraky indray teo de fotom-pampianaran'ny apôstôly de miteny hoe mila mahay manaraka ny filazantsara tsika inona le filazantsara Kristy maty no ny fahotantsika ary nalevina de nitsangana tamin'ny maty jereo vany hoe ny asan'ny apôstôly toko 2 andiny fahavalo amby telopolo de manambara ny fahatanterahan'lay atao hoe ateraky indray io lay ateraky ny rano sy ny fanahy de ilay atao batisa raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko 2 andiny fahavalo amby telopolo tsika de zao mivaky ny teny hoe ary Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anarany Jesosy Kristy anareo rehetra mba hazo famelana ny elokareo ary anareo andray ny fanomezana de fanamasina jereo ny asan'ny apôstôly toko 10 makasika an'ilay Kornelio lay mpivavaka tsara
lay mpivavaka tena ataontsika hoe tena efa tonga tany an-danitra ny fivavahany ny tena ny sisa mbola tafajanony eto ambonin'ny tany fa ny fivavahany efa tonga tany an-danitra jereo ny asan'ny apôstôly toko fa 5 fa misy olona tena efa mpitoroteny ary miezaka mitoroteny tetseroa fa rehefa nifampiresaka tamin'ny paoly izy de tsy maintsy ny tanterana teo amin'ny fiainany nateraky ny rano sy ny fanahy androano miteny aminao na i paoly ara tsy maintsy nateraky ny rano sy ny fanahy nefa de mifanena tamin'i jesosy mivantana zany paoly zany nahita azy lay fa nanenjika ny kristiany ny paoly de niaona tamin'i jesosy nahita an'lay mazava mamirapiratra fa nanahita an' jesosy mivantana ary ianao ry paoly tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianao vo afaka miditra ny fanjakan'andriamanitra jereo ny tantara ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo andiny faefatra amby folo tantaran'ireo olona tao Samaria fa vita batisa ihany fa tsy mbola nandray fanahy masina dia tsy maintsy natao zay nahatonga azy ireo nandray fanahy masina na ny asan'ny ny apôstôly toko fa valo andiny fahenina amby roapolo tantaran'ilay tandapy etopianina jereo tsara fa tsy maintsy tanterahana amin'ny olona izany zany teny aminao ny fahaterahana indray no vahaolana sy fidirana ho membre n'io fiangonan'i Jesosy io daholo na ampianarany olona ary marika toko fa 9 de miteny mihitsy fa izay mino sy atao batisa no vonjena zay tsy mety mino no ilohana de eo tsika manijery hoe mila miditra ho membre ao anatin'izany fiangonana zany tsika mba ho zanak'Andriamanitra raha tiatsika nandova ny fiainana mandrakizay de tiatsika no afaka hianatra na andinika isaina tsara n'izany atao hoe fiainana mandrakizay zany tena miresaka aminao mitodika aminao io tsy possible ry avana malala zay mieno na mahita andro any no hoe teo any amin'ny fiainana mandrakizay ny olona kanefa tsy membre ny fiangonana andresantsika io tsy possible ny diran'ny olona ao anatin'io membre ny fiangonana io raha mbola tsy nateraka indray izy natao hoe nateraka indray de le araky ny tenin' Jesosy teto hoe nateraky ny rano sy ny fanahy zany hoe natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy araky ny asan'ny apôstôly toko faharoa andiny fahavalo amby telopolo ary nandray ny fanahy masina amin'ny fandarana manaraka tsika de andinika sy ijery ny io le hoe ohatry ny ahoana le atao batisa de ohatry ny ahoana le mandray fanahy masina de hoetitsika eo hoe inona ny afatarana fa natao batisa ny olona ahoana ny afatarana fa nandray fanahy masina ny olona zay tsy hevitritsika fa hojerentsika raha baiboly indraindray mantsy tsika rehefa miresaka ny fanaovana batisa de hoe za efa vita batisa zay fotsiny ny tenitenely olona fa ahoana ny afatarana marina fa tena vita batisa ny olona ary lay batisa lay fidirana ho membre ny fiangonana io le batisa natao tsy miresaka ho atsika eto mbola veriko indray mandeha tsy miresaka tsika eto hoe itsy le fiangonana ity ny anaran'lay fiangonana fa miteny fotsiny tsika aloha hoe zay le fepetra ahafahana miditra mako am'le fiangonana hitatsika eo io rehefa avy eo raha te na de lalina bebe kokoa anao de niara baiboly ny jerentsika afantaritsika ohatry ny ahoana le atao hoe mandray ny fanahy masina de ho hitanao hoe ohatry ny ahoana ny atao hoe mandray fanahy masina misy ny olona mieritreritra fa ny atao hoe mandray fanahy masina hony aminy de hoe rehefa kitian'lay pasteur izy na le mpitarika na lay mpitary-pivavahana tonga de menjera de hoe nandray fanahy masina igny de za tsy miteny hoe diso zany na marina zany fa andao porofotsika raha baiboly raha marina zany raha misy ao anaty baiboly zany de miaraka manaiky tsika fa marina ary raha tsy misy ao anaty baiboly ko nefa zany de tokony miaraka manaiky tsika fa diso le izy noho izany mino fa mbola liny ianao ny anaraka ny toy an'ity fandarantsika ty satria ikaroko tsika andiniky tsika ohatry ny ahoana ary le atao hoe ateraky indray fidirana ao anatin'ilay fiainana mandrakizay io manantena anao mbola eo ary raha liny ianao azadino miantso ny numéro telefona zay hitanao eo ambany eo ary mino koa fa afaka ny ifampiresakytsika afaka ny ifampianatra ifampizara ny ao anatin'izany ary tena tiana ny atoravanao amin'izany mino fa mbola afaka anaraka ianao amin'ny hery toy izao indray mankasitraka tokola mankatelina toko faly amanaraka indray raha avy ny tompo zao anio izao manankambara ve ianao sanatria izy ka milaza hoe tsy fantatry anao miala amiko mbanao meloka
azo antoka ve ny finoanao feno tsara ve ny solika tandremanao tsovirijiny ty miadala patsiendry